faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hanomboka amin'ny fotoantsika dia manasa antsika azo toerana tompoko. Tena tsy maninona mihitsy na mandrosondroso aty aloha be aty ary taty antra. Ao mamiodila afaka mandrosondroso i Frankia. Rehetra telo lahy rehetra koa afaka mandrosondroso tsara. Ok. Eny ary ataontsika hanomana ny fontsika indray. Ny fo atsika sy ny fanahintsika indray amin'izao fotoana izao. Halleluja. Tena tiany Jesosy tsika rehetra dia neto indray androany mba hiaraka eto amin'ny fanatrehany sy hiaraka hidera sy hankalaza ny anarany. Dia hitarihako an'izao intercession izao dia hiaraka hamaky tsika eo amin'ny Habakoka verset tena efa haintsika mihitsy fa tena ho ampiaritsika mihitsy androany. Amen. Habakoka chapitre 3 verset 17. Habakoka 3 toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra famonjena. Amen. Dia eo ambany misy tohan-kely hoe Jehovah tompony tanjako ary manao ny tongotro toy ny andera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Amen. Amen. Tena izany mihitsy. Ndaontsika androany hanao an'izany vavaka izany izany teny izany ataontsika vavaka androany. Tena tsy haiko hoe inona ny mety amin'ny fiainanao, inona ny tsy mety amin'ny fiainanao, tsy haiko hoe inona ny lalovanao tamin'iny herinandro iny. Mety hoe nandalo tsika zavatra manahirana, mety nandalo olana, fa androany te hampahery anao, tena te hanentana anao hoe andaontsika mbola hisafidy foana hifaly sy hiravoravo ao amin'Andriamanitra. Tamin'ny herin'ny androany hatramin'izao dia vao nanomboka ny tenin'Andriamanitra dia fizarana ny tenin'Andriamanitra dia tonga dia nisy teny nampahery be anahy. Teny ohatrany hoe nandalo ohatran'izao teny amin'ny vavan'ny mpanompony fotsiny ilay izy, nefa tena tonga dia ohatrany nisy fiantraikany be taty amin'ny foko hoe mahita an'Andriamanitra ao anatin'io fiainanao io. Indraindray mitady zavatra be, mitady hoe zavatra hipoaka be izay vao hoe hoay ny asa tamin'ny fiainako Andriamanitra. Fa teny aminao androany fa io fahavelomanao io, ny herin'ny tanjaka amin'ny fahasalamana anananao io androany dia tena ampy hideranao an'Andriamanitra. Tena ampy hifalifalianao ao amin'Andriamanitra. Dia andao tena hivavaka tsika dia tsy hiandry akory tsika hoe mandeha ny louange sy ny fiderana mampifalifaly izay tsika vao hifaly, fa manasa anao hoe hitsangana dia ao anatin'ny vavaka dia mifalisa ady amin'izao fotoana izao. Andao hifaly fa tsy any amin'ny toeran-kafany misy anao fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andao hifaly fa Jesosy no taonanao teto androany. Andao hifaly fa mbola novelominy ianao, mbola nomeny hery, mbola nomeny tanjaka, mbola nomeny fahasalamana. Andao hifaly fa mbola nahatratra ny androany. Tena manasa anao mitsangana dia andao antsika tena hivavaka. Halleluja. 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 Misaotra Jesosy, tena mankasitraka anao izay. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fotoana androany. Tena misaotra Jesosy. Tena misaotra satria izahay tokoa toy izao androany dia noho ny fahatoavanao, noho ny fitiavanao. Rehetra izahay Jesosy androany raha tonga eto amin'ny fanatrehanao dia tena misafidy ny hifaly Jesosy, misafidy ny ravoravo Jesosy, satria na io fofinaina iray segondra monja iainanay io ara Jesosy tsy voavidinay vola io fa nomenao maimaim-poana indray androany.
dia izany dia tena hifalianay eo aminao Jesosy tena mifaly eo aminao izay androany Jesosy ny amin'ny fiainanay ny amin'ny fitondranay ny fitondranao ny fiainanay na dia hoe tsy takatry ny sainay ary ny fitondranao indraindray mety hoe tsy takatry ny sainay ny fiasanao amin'ny fiainanay mety hoe tsy mivaly arak'izay eritreretinay ny vavaka indraindray fa ny zavatra fantatray Jesosy dia manana hevitra heverana anay ianao hitondra fiadanana fa tsy loza dia izany hoentinay androany ifalifaliana ao aminao Jesosy izany hoentinay androany hiraviravona ao aminao Jesosy tena faly izay tonga eto amin'ity toerany androany mbola afaka Jesosy manandratra vavaka mbola afaka Jesosy mifaly mbola afaka Jesosy miravoravo Jesosy ao aminao tena mankasitraka Jesosy Kristy misaotra anao any amin'ny rahavavy sy ny anadahy rehetra Jesosy misaotra fa izahay toy izao androany dia tena noho ny fahasoavanao tena manasanao hivavaka dia misaora any Jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia aza mangina fa tena misaora amin'ny zavatra rehetra na mafimafy ary ny fianarana tamin'iny herinandro iny na mafimafy ary ny asa tamin'iny herinandro iny mety nisy olona tena mety nandiso fanantenananao aza avela hanakana anao tsy hideran'Andriamanitra izany androany fa asandrato ny vavakao asandrato ny vavakao aleluia Jesosy tena mifaly ao aminao zahay araka ny tenin'ny Davida hoe faly ao izy raha hoy izy ireo tamiko hoe andao isika ho any an-tranon'i Jehovah dia toy izany koa zahay Jesosy androany tena faly zahay tonga eto amin'ity toeranyity androany satria fantatray fa eto ianao tena fantatray fa eto ianao mino an'izany amin'ny fonay rehetra zahay Jesosy dia ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny voninahitra rehetra ilay tompo no eto androany Jesosy tena ampitanteraka izany ifalianay ampitanteraka izany iravoravoanay Jesosy dia fanteny hoe makanesa ty amiko izay ianao ianareo izay miasa fastratra sy mavesatretana fa izany me anareo fitsaharana dia izany tokoa ny vavakay androany Jesosy manantona anao zahay na inona mety manavesatra satria fantatray fa ianao ilay tompo ny fitsaharana dia mahatoky sy mino izay fa rehefa tonga eo aminao rehefa manapa-kevitra hanantona anao dia misy fitsaharana tsy hainay hazavaina manapaka ny anatin'ny fona ihany dia misafidy izay androany Jesosy hanantona anao satria fantatray fa eto ny fitsaharana androany satria fantatray fa eto ny fiadanana androany ilay fiadanana avy aminao Jesosy Kristy Aleluia dia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fotoamanao ny tsirairay avy ho avy eto mety mbola misy any an-dalanany Jesosy fa na mbola eny ka sy ho atsapan'ilay fifaliana avy aminao Jesosy Aleluia misaotra Jesosy tena misaotra amin'ny fitiavanao ny tsirairay avy misaotra amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy Kristy Aleluia matoa izay mbola mivelonay n'androany dia mbola misy ny fanantenana mbola misy foana ny fanantenana Jesosy tena misaotra fa mety maro ny mandalo olana mety maro ny mandalo zava-manahirana fa mbola tafajoro eo ianao isanandro tena misaotra fa maro Jesosy ny mety mandalo zavatsarotra nefa mbola mavita mivavaka satria tehirizinao dia mankasitraka anao ny amin'izany mankasitraka Jesosy tena mankasitraka anao androany koa izay mahatsiaro manokana an'izay mety hereradraraka any amin'izay misy anazy any Jesosy Kristy misy hery ho ampy an'izy ireny koa ao aminao atsapa Jesosy fa ao aminao tokoa ny misy hery ho an'ny malemy Aleluia tena misaotra manatrehanao Aleluia hitanareo misy ny teny iny hoe makanesa hozy izy aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany me anareo fitsahara
Indraindray tsika tena mandalo avizanana, mandalo harerahana, indraindray reraka ny vatana. Tena hoe reraka io nofontsika io tsy mahavita nenenina. Dia mahita ny manodidina antsika hoe tena reraka tsika. Dia tonga ny olona hoe ay sao dia mila fanampiana. Ohatr'izany ny ao an-tokantrano ao tena ay mba ampio mamana, mba ampio zoky fa reraka izy, ohatran'izany. Amin'ny resaka asa aman-draharaha tiako tenenina. Fa misy harerahana izay a. Misy harerahana anankiray izay tena tsy hitantsika hoe hozaraina amin'iza na hozaraina amin'iza. Fa io na tsy zaraintsika amin'izaniza raha dia Jesosy irery ihany no mahita an'io. Ilay any anatin'ny fontsika any indraindray tsika tena hoe kivy. Tena hoe mitomany ireo amin'ny Jesosy, kivy irery eo. Mety tsy hitan'ny olona ety avelany kory izany indraindray. Fa androany tena te hampahery anao, tena miteny aminao. Fa misy anankiray mahita an'io zavatra manahirana anao io. Misy anankiray mahita an'io zavatra manavesatra anao io. Misy anankiray mahita an'io zavatra tena hoe mahakivy anao io. Indraindray ny olona tsy comprendre anao. Indraindray ianao tsy manana hery intsony na dia hivavahana ary. Fa androany tena aminao hoe Jesosy Kristy tena mahita an'izany. Androany te hanentana anao, tena miantorahany amin'ny Jesosy. Aoka tsisy anankiray eto androany ka hoe handalo fotsiny ity fotoana ity dia hoe tsy nanararoatra n'ity fotoana ity hiantorahana amin'ny Jesosy. Fa andao tena hiantoraka amin'ny Jesosy tsika rehetra. Ilay any anatin'ny lalon'ny fontsika any, ilay ady lalovantsika indraindray tsy hitantsika hazavaina, tsy hitantsika hoe horesahana amin'iza na dia ny olona tena farak'izay akaiky antsika ary. Fa misy anankiray Jesosy Kristy ilay mahita ny mpandinika ny vosony fo, mandinika ny any anatin'ny fonao rehetra any, mahita an'io androany. Dia miantorahany aminy androany. Hanome anao fitsarana izy, hanome anao fiadanana izy. Afaka ny hoe eo ny ady fa ianao miadana. Afaka hoe eo ny ady fa ianao mbola feno fitsarana ihany. Tsy mba manao tsinitsinina izay manatona azy izy. Izay manana fotorotoro manatona azy tena tsy mba ho ataony tsinitsinina. Ndao hiantoraka amin'ny Jesosy tsika androany. Mety ihany koa tonga eto androany tena mahery ianao a. Dia mivavaha ho an'ny hafa. Mety mandalo amin'ny situation teneniko io androany. Dia andao tena hifampivavaka tsika mba tena samy ahery tsika androany. Tena hoe tsy tahaka ny idirantsika teto androany ny voahantsika eto. Fa tena hoe ho feno heriny tsirairay avy ao anatin'izao fanatrehan'Andriamanitra izao. Satria rehefa eto Andriamanitra, eto Jesosy tsy maintsy misy zavatra miova. Tsy maintsy misy zavatra miova any anatinao. Tsy maintsy raha reradreraka ianao ka tena hoe miandrandra Jesosy androany, tsy maintsy mahery ianao miala eto amin'ity toerana ity androany. Dia mivavaha hoe Jesosy aza vela isy harombaka an'izany hery nomenao anazy antsony manomboka eto. Fa aoka hery mandrakariva ao aminao amin'izay. Halleluja, halleluja. Tena izany mihitsy Jesosy. Vavaka izay androany satria indraindray Jesosy tena marina mihitsy fa mety misy harerahana avizanana tsy hitanay zaraina amin'ny hafa. Fa tena hoe reraka rery eo izahay mitanondrika mitomany. Fa ianao nefa ilay Andriamanitra mahita an'izany. Dia ianao Jesosy Kristy no antsonay androany tena miantoraka tanteraka aminao izahay. Miantoraka Jesosy mivavaka izahay ho an'ny olona rehetra izay mety ho tonga eto. Izay tsy afaka ho tonga eto ihany koa noho ny antony maro samihafa. Mba ho kasihanao ny tsirairay avy androany Jesosy. Mba dingana vaovao indray ity andro androany ity Jesosy Kristy. Anatonanay ianao, hanovozanay hery ao aminao Jesosy. Halleluja. Dia tena hoe ny fifalianao, ny fifalianay eto amin'ity toerana ity androany. Tena ho tanteraka eto manomboka androany amin'izay amin'ny fiainany tsirairay avy ny hoe mifalia mandrakariva. Dia tena hifaly ao aminao izahay Jesosy. Dia misaotra mamango ny fony tsirairay avy.
mametraka feno am-pelantananao ity fotoana androany ity zahay. Miantso anao zay fanahy masina hiasa maherany anaty fony tsirairay avy. Miantso anao zay fanahy masina androany hirotsaka eto amin'ity toerana ity ameno anay tsirairay avy indray. Aoka ny fifantohanay androany tena hoe hifantoka tanteraka any aminao Jesosy. Aoka tsy hisy zavatra androany anelingelinanay. Fa tena hoe ho feno, tena hoe ameno ny fonay izany etaeta hoe ianao ny antony hahatongavanay eto amin'ity toerana ity androany. Fanahy masina fenoy anao zahay. Fenoy anao ny fonay, fanahy masina androany. Tena miandrandrana zahay. Manateny izahay fa hanavao ny heriny tsirairay avy indray ianao araka ny teninao hoe fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Dia tena azo hery. Tena azo hery be avy aminao indray ny tsirairay avy androany fanahy masina. Midina eto dia kasohy ny foniny rehetra. Kasohy ny foniny rehetra androany hirehatra ho anao Jesosy Kristy. Hirehatra ho anao Jesosy Kristy. Taio manokana ity fotoana androany ity. Fotoana ihany koa misy tokoa ny zanakao androany nanapa-kevitra tena eo be irany teninao manolo tena ho atao batisa. Makatoa Jesosy, makatoa ny teninao Jesosy araka ny teninao hoe izay minitra atao batisa novonjena. Dia makatoa an'izany dia taio izy Jesosy Kristy aritra hatramin'ny farany. Raha mbola misy ihany koa Jesosy mbola tsy tapa-kevitra fa ao anatin'izao fotoan'izao dia andresy lahatra izay mbola tsy tapa-kevitra rehetra ianao fanahy masina. Tsy amin'ny alalan'ny teny hoe tsara lahatra fa tena amin'ny alalan'ny fiasanao fanahy masina no andresena lahatra an'izay olona hoe mbola tianao hiroso amin'izany batisa izany ihany koa. Dia taio ny fotoananay androany Jesosy. Taio sahady, maheno sahady izay fa efa eto ianao. Dia taio Jesosy ao anatin'ny ira fiderana tena hifantoka ny tsirairay avy. Hanolotra ny tsara indrindra ho anao anaty fiderana. Ho manimpofony ao anatrehanao ny hira sy ny fiderana sy ny vavaka rehetra izay asandratra. Tena ho anitra kasitrahanao Jesosy. Taio ny tena androany Jesosy Kristy. Izay tianao ambary eto ihany ao ka ho voambary eto androany Jesosy. Taio ny fotoana rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tario fanahy masina, tario feno fanahy masina. Aoka tena ambany fitarihanao tanteraka. Dia misaotra Jesosy. Na adiny 2 izay eto androany, na adiny 3, na adiny 4, na adiny 5. Dia fifantohanay androany dia tena ao aminao Jesosy. Tsisy anelingelina an'izany fifantohanay izany. Aleluia, misandrata Jesosy. Misandrata amin'ny avindrindra ianao. Omena ianao rery ano ny voninahitra rehetra mandrakizay Jesosy Kristy. Fenao rery ano ny mendrika an'izany. Ianao ilay mendrika ihany koa hofana. Aleluia, mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotra fanahy masina. Mino ve zasy ianao hoe tena miteny amintsika ny fanahy masina. Efa niteny tamintsika ny fanahy masina. Eto ny fanatrehany dia efa miteny aminasy aminao sahady ny fanahy masina. Amen. Amen. Alléluia. Dia misarika antsika ny fanahy masina ozy izy ny mpanompony teo hoe tena zany mihitsy. Misarika ny fifantohantsika ny fanahy masina ozy izy hoe aoka ianao ao anatin'io zavatra iainanao io. Na inona mety asarotany ao anatin'io zavatra iainanao io. Aoka ianao ahitana. Aoka tsika hitan'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ndony hiaraka maka ny tena misaotra fanahy masina ny amin'ny fitariany, amin'ny fanatrehany. Alléluia. Azo toerana izy androany. Amen. Azo toerana izy androany dia hitarika izy androany. Dia ao anatin'izany dia tsika koa hisabandone amin'ny tanteraka androany. Amen. Tsika koa tena tonga dia
hiantoraka amin'ny tanteraka androany. Amen. Alléluia. Alléluia. Andaontsika mamaky ny Lamentation, hein? Lamentation 3, hein? Verset 19 à 25. Lamentation 3, verset 19 à 25. Amin'ny anaran'i Jesosy, vakiko amin'ny teny français ihany, hein? Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Mais voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Amen. Amen. Alléluia. Ozy izy any voalohany ao anaty détresse, ao anatina misère. Fa aveo izy hoe ny zavatra tiako ampatsahivina amin'ny fanahiko, zavatra tiako méditena foana pour garder espoir. Dia zao hoe les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Tsy mety lanindritra ny famindrapon'Andriamanitra aminazy aminao. Alléluia. Dia izany teny fiainana izany indray androany mamelona ny fanantenantsika. Izany teny fiainana izany indray androany manangana antsika. Alléluia. Satria izy ny ten'Andriamanitra hoe ny teny velona, ny ten'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, fahasalamana sy tanjaka ho an'izay mety reradreraka rehetra. Amen. Alléluia. Dia ozy izy le teny hoe je le déclare. Je le déclare ozy izy. Mila tonga saintsika ianao androany, mbola misy afaka amin'ny teny ve tsika ianao androany, mbola afaka manokatra amin'ny anatiny amin'ny manao any mety matsiaro inquiétude atahotra, mety tsy voasakanao le izy, mety tsy voatohatra ao le izy, fa renao le izy. Fa ozy izy Jesosy hoe meko vavy ianao ozy izy. Je t'ai donné la langue pour la reny fahatsaran'Andriamanitra androany. Iaraka iombontsika androany. Alléluia. Jesosy tena izany tokoa ny fandehanana amin'ny fanahy ampianarinao anay. Alléluia. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy. Aza mandeha araka ny fahatsapanao, aza mandeha araka ny fahitanao, aza mandeha araka ny mandehana amin'ny fanahy. Alléluia. Dia tonono ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Tonono ny fidélité an'Andriamanitra. Ndaontsika hiaraka iombona feo androany, ndao hidéclarer ny bonté de l'Éternel androany. Alléluia. Ozy izy mpanompony teo hoe ndao hidécider fotsiny, ndao tsika hifaly fotsiny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Seigneur, merci pour la bouche que tu nous as donnée. Alléluia. Merci Seigneur parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre bouche, de notre langue. Merci Seigneur parce que notre bouche, c'est ta bouche. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as appris, Seigneur, à invoquer, à faire descendre le royaume de Dieu par notre bouche, Seigneur, par notre proclamation, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voulons plus nous focaliser sur les choses humaines.
Nous ne voulons plus nous focaliser sur les perceptions extérieures. Alléluia, mais nous voulons nous focaliser sur ta parole. Alléluia. La parole de Dieu a dit, fais de la parole de l'Éternel tes délices. David a dit, fais de la parole de Dieu tes délices. Alléluia. Alléluia. Attire-nous encore, Saint-Esprit. Alléluia. Attire-nous encore, Saint-Esprit. Alléluia. Renouvelle-nous un esprit bien disposé aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu que nous invoquons est vivant et il est au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. Ouvrons juste notre cœur. Alléluia. Sa grâce est disponible aujourd'hui. Sa grâce est disponible. Sa miséricorde est disponible. Nous avons un Dieu généreux. Alléluia. Nous avons un Dieu avec un immense cœur. Tellement généreux. Alléluia. Alléluia. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Ta parole a dit que là où Jésus allait, là où il marchait, là où il mettait ses pieds, il ne faisait que du bien. Alléluia. Jésus ne faisait que du bien là où il allait. Et maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. C'est pourquoi je t'incite aujourd'hui, ouvre ta bouche et fais descendre le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel aujourd'hui. Alléluia. 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 Réjouissons tout simplement dans la présence de Dieu. Réjouissons-nous tout simplement dans la présence de Dieu. Dans le chant qu'on va chanter, on va déclarer la bonté de Dieu. Les bontés infinies de Dieu. Amen. Il est dit dans les psaumes, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. L'Éternel seul est le sujet de notre louange. Alléluia. Parce qu'il m'a sauvé. Et c'est pourquoi je veux le célébrer. C'est ce qu'il est dit dans les psaumes 118. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car il m'a sauvé. Et c'est pourquoi je veux le célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, Jésus, pour sa bonté? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer tout simplement le Seigneur? Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Viens dans tout l'univers. Dans tout l'univers, à toi ne se comparent les océans, la terre, sans reflet de ta grâce.
splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est bon. Il est fidèle. Alléluia. Il ne change pas. Avant quand alohan'ny hidirantsika amin'ny hira manaraka dia misy vavolombelona zaraiky kely amintsika efa nizaraiko tamin'ny groupe de louange teo ihany le izy. Tamin'ny lakamisieriny tsy tamin'ny lakamisy teo fa tamin'ny lakamisieriny zany eo ampanaovana raharaha io zany ao an-trano dia ataoko amin'ny teny gasy le izy amin'izay passe tsara teo ampanaovana raharaha io zany dia za moa zany rehefa manao raharaha ao an-trano dia sady mieno zavatra mieno zavatra amin'ny sofina foana e dia avy eo zany nitombe tamina vidéo zay sendra hitako le izy ohatry ny amin'ny défile eo dia nitombe tamina vidéo zay hoe attaque spirituelle dia ohatry nanitona ana le izy dia nieno an'le vidéo dia nieno an'le vidéo dia rehefa vita le izy dia tonga dia nanapa-kevitra hampiatra an'le zavatra henoko tao anatin'le izy teo satria ao anatin'le attaque spirituelle nisy fotoana zany efa elaela tsy haiko antsika rehetrarehetra efa be dia be ny témoin amintsika efa mambolana depuis tamintsika efa tary vitry tary nanana problème na corde vocale dia tena sahirana be mihitsy amin'ny teny na zany raha mety mbola helinareo kely ihany dia tena sahirana be mihitsy mamoaka feo na miresaka tsotra fotsiny dia tena sahirana be tena ohatrany hoe misy zavatra mibloqué ny feo ako misatra be zany dia hoe mihira zany moa zany dia tena voamay tena hoe impossible mission impossible dia nalahelo be tao anatin'izay satria na ao an-trano ary mba za tia mihirahira tia midera foana dia tena hoe impossible ao an-trano tsy afaka mihitsy fa dia ohatrany hoe misy zavatra mibloqué zany ao anatin'ny feo akao
dia tao anatin'io avonianao an'io vidéo nenoky io tamin'ny lakamisiera dia tonga dia nampiariko ny zavatra nyteneniny hoe ao anatin'ilay attaque spirituelle dia esprit ny ao ambadik'ilay izy. Hoe ho eto ambavaka mba hisokatra ty feoko ty, mba ho libéré ty feoko ty. Fa tamin'ny fotoana io tena nandray autorité dia s'adresser directement tamin'ilay esprit tao ambadik'ilay feo, les feo bloqué anahy. Ny s'adresser tamin'ilay esprit hoe toi esprit qui bloque ma voix, je te chasse au nom de Jésus, je te condamne. Dia tena hoe tsy miverina ntsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nangataka ntsony efa tonga tena andray autorité dia nampiariko fotsiny ilay zavatra nireko teo dia s'adresser directement tamin'ilay esprit. Dia rehefa nanao ménage amin'izay dia navadiko hira amin'izay le tao anatin'ilay téléphone zany dia akory ny agagaka. Alléluia. Tena taitra be satria tena tonga dia nisokatra ilay feoko. Tena reko hoe nisy zavatra monsieur passé. Tena reko hoe nisy zavatra nitranga. Fantatro hoe nisy zavatra nisokatra tao anatin'ny corde vocale tao dia afaka nihira mafy be. Tena tonga dia nazara tonga dia taitra nitsamboatra be. Dia aveo dia nanohy nihira foana eraky ny trano. Dia tellement faly be dia na ohatrany hoe namoa chaîne zany tany ambany nampany sonnerie izy dia miresaka aminazy amin'ilay interlocuteur dia tabataba be chaîne. Sokatra feoko, tu n'entends pas, j'arrive à parler, écoute-moi. Sady nirahira be dia tena satria tena faly be. Fantatra hoe nisy zavatra se passé tamin'io fotoana io, fantatra hoe nisy zavatra afaka nisy zavatra délivré tamin'io fotoana io. Dia zao anefany vita io fotoana io dia ohatr'izao ilay zavatra mahazo antsika indraindray. Vita ilay fotoana dia mandeha ny andro dia indraindray ohatrany hoe miverina indray ilay ohatrany hoe renao ohatrany mikatokatso izany indray ny feonao. Fa ny zavatra fantatro kosa nefa rehefa mihira tena ohatrany hoe mba afaka mihira tsara foana ihany, fa rehefa miteny indraindray ny ohatrany misy mibloqué izany. Dia izao ny zavatra voaraiko amin'ilay izy hoe Satana te hanakana antsika tsy hitemo, satria za zany atao pokony hoe anambara an'izay fahatsaran'Andriamanitra zay fahaveloman'Andriamanitra izy ny nanao azy, dia za tsy maintsy manambara an'izay. Dia Satana te intimider antsika, y empêcher les témoignages, satria ny témoignage c'est une prophétie pour celui qui l'écoute. Dia miintimider anazy hoe hoainao ianao raha ohatrany hoe ianao raha miresaka dia jereny hoe feo anao tsy mivoaka akory nefa ianao hitemoigner ery. Zay ny zavatra reko. Fa aveo rehefa mandroso dia ampianarin'ny fanahy masina ianao hoe non, tu ne t'arrêtes pas, tu t'avances, tu vas témoigner. Alléluia. Tu vas continuer à témoigner. Tsy zavatra aza miemitremitra zany izy amin'ny fanahy masina, fa renao mihitsy hoe le fanahy ratsy no manakana anao, miintimider anao, manisika mensonge any anatinao any. Fa zay ny zavatra tarihan'ny fanahy masina antsika teo hoe mety misy zavatra rentsika any anatin'ny sofintsika any, mety misy zavatra renesintsika any anatin'ny amantsika any, mety ohatrany angoissé. Mety misy fotoana manonona hoe fiadanana fotrany tsy mety renao zany mihitsy le izy. Fa zao ny zavatra tsy afaka ny sakana ny ennemi, ny vavanao. Alléluia. Vavanao tsy afaka sakana ny ennemi zany na mahatsapa zavatra ary ianao any anatinao any, na mahatsapa tahotra sy ohatran'ny angoisse, inquiétude zany ary ianao any anatinao any, na mahatsapa doute ary ianao any anatinao any. Afaka misokatra ny vavanao dia manambara ny vérité an'Andriamanitra hoe non, Jésus m'a délivré. Et c'est son sang qui parle dans ma vie. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui parle pour toi et moi dans la vie. Amen. Raha Jesosy no miteny aminazy aminao. Ninina mensonge mety renesinao any anatin'ny amanao any anatin'ny eritreritrao any, diso zany, mensonge zany. Maintenant ouvre ta bouche et déclare la vérité. Jésus m'a libéré. Jésus m'a sanctifié. Alléluia. Any anatinao any mety misy manameloka anao zany hoe naloto fondra ianao teo, ohatrany ratsy fijery. Non, tonga dia toera amin'ny vavanao hoe non, efa diovin-drano Jesosy ny foko.
Amen. Dia mandroso ianao. Amen. Tu avances et tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares la vérité de Dieu. Amen. Dia hozy izy Jesosy manamarina le izy hoe plus ianao mandeha amin'ny fanahy ohatran'izany, plus tu avances, tu ignores ce que tu entends, tu ignores ce que tu ressens, dia plus ianao me mitombo hery. Alléluia. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ceux qui se confient en l'Éternel, hozy izy renouvellent leur force. Mandeha hozy izy dia tsy mety reraka, mihazakazaka izy dia tsy mety sasatra. Alléluia. Ampianarin'Andriamanitra tsika mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny fanahy amin'izay, tsy mandeha amin'ny zavatra tsapanao sy hitan'ny masonao intsony. Alléluia. Finoana hoe mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy mpandresy fotsiny ianao fa manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Antsika mbola no iteran'Andriamanitra foana. Sadio fa rehefa iainantsika ny tononkira dia iraitsika dia mitondra fiainana eo amintsika izany. Alléluia. Antsika iteran'Andriamanitra. Antsika namatra ny anarany. Alléluia. Ianao fanahy masina anao izay tiany ataony. Alléluia. Alléluia. Loue le Seigneur, peu importe ce que tu vis. Et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Tout arme forgée contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Avec conviction, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer.
as fait de nous, Seigneur. Merci pour qui tu es. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait de nous, Seigneur. Des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton précieux Saint-Esprit qui habite dans chacun de tes enfants. Alléluia. Aide-nous à en prendre conscience chaque jour, Seigneur, que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Aide-nous à être conscients de cette vérité chaque jour, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Tu es Dieu. Tu n'es pas une puissance. Tu n'es pas une chose. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es notre meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Nous voulons toujours, Seigneur, continuer à proclamer tes louanges, à t'adorer, à célébrer tes merveilles, tous les bienfaits que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Nous voulons toujours ouvrir notre bouche. Oui, dans les psaumes, il est dit que notre bouche soit remplie de tes louanges. Et quant à moi, je le louerai de plus en plus. Je le louerai de plus en plus. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que ce soit une vérité pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es tellement digne. Tu es tellement digne, ô notre Sauveur. Alléluia. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Tu es Tous les anges et les saints s'inclinent
digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Toi seul mérites la gloire. Tu es digne de louange. Prier maintenant, élève ta voix et prie. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Laisse-lui de la place, laisse-lui toute la place en ce moment. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève ensemble. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Une dernière fois. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Élève ton alléluia vers le Seigneur. Élève ton alléluia vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Mendrika loatra ianao.
mendrika loatra ianao rery mendrika tsy misy azo ampitahina aminao. Alleluia. Tsy misy azo oharina aminao. Andriamanitra ô Jesosy ô, tsy vitany hoe lehibe ianao, tsy vitany hoe mahery ianao, fa Andriamanitra tsara ianao. Alleluia. Tsara loatra ianao, mahatoky loatra ianao, tsy mahery fotsiny ianao, fa Andriamanitra feno fahatsarana ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Alléluia. Alléluia. Mbola kalaza ny fitiavanao ihany izay androany. Kalaza ny fitiavanao izay. Tiana ho raiky tapisaka any anatinay ihany mihitsy hoe manana assurance izay hoe tia loatra ianao. Amen. Tahaka ny Paul miteny hoe mi-affirmer, mi-confirmer izy hoe tsy misy na inona mahasaraka anahy amin'ny fitiavan'i Jesosy. Alleluia. Ozy izy hoe na hatramin'ny fahafatesana ary na misy fahafatesana ary eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Tsy misy mahasaka anahy amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao zany. Tian'Andriamanitra tsika handroso ao anatin'ny fahatokisana anazy. Ozy izy hoe mpanjino aho, ozy izy mpanjino aho. Fa za te haneo ny natirako aminao misimisy kokoa androany. Tiako ampahafantarina anao, tiako ampisehoana anao misimisy kokoa hoe iza aho ozy izy. Ohatrany ahoana ny foko ozy izy. Te haneo aminao plus kokoa. Fa mangataka ny attention anao. Mangataka ny disposition de cœur anao. Mifatohy anao aminahy. Mifatohy anao aminahy. Te atoky ianao. Alleluia. Te andeha ianao, te androso ianao, te atoky ianao. Alleluia. Teo izy ny ten'Andriamanitra hoe à celui qui se confie en lui, il y a une paix parfaite. Misy fiadanana amin'ny toetra. Alleluia. Manona amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny inona zavatra mety hiainanao io, mahita an'i Jesosy ianao. Alleluia. Mahita an'i Jesosy ianao. Alleluia. Dia androso amin'ny fahatokiana ianao. Dia ny fiadanana le nomeny Jesosy ianao tsy mialahaly zany, fa mitoetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy hoe demeurer en moi. Mitoetra amin'ny fiadanana, mitoetra amin'ny fitsaharana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ndaontsika hihira an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany indray androany. Alleluia.
zainoko sy ny fitiavagna miadana ny foko halleluia miadana ny foko sinda daholo ny ayay halleluia misinda ny aia mitondratry zainoko sy ny fitiavagna miadana ny foko misinda ny aia mety ovizao rehetra izao tompo afatsy anao ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tompo mbola ty ai ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai kanao foana izao rehetra izao tompo mbola ty ai tompo mbola ty ai ndao mielana zany hoe tompo mbola ty ai tompo mbola ty ai halleluia halleluia sambatra loatra zay halleluia afaka manomboka amintsika ianao afaka manomboka amin'ny faly ianao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka mahita zay hitan'i Jesosy tsika androany miova ny fomba fijerintsika dia manomboka tsika mahita zay hitany amin'izay manomboka tsika mahita lefa halleluia halleluia misaotra Jesosy manaiky izay hoe sandretra zany dia afa aminao rery ihany manaiky izay hoe nao no manao an'izany manaiky izay hoe nao le Andriamanitra sorsan'izany rehetrarehetra zany halleluia
zany ilay olona novonjenao. Ilay olona novonjenao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao zay nolazainao. Fa tsy zay nolazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Amen. Sainao avy lavitra loatra fa novidinao. Irao anaty fierté zany Sainao avy lavitra loatra fa tena nitidinao. Ity atokinao ny ainako, porofo ny fiainako. Fanalainao avy lavitra loatra fa miasainao. Miaraka daholo. Ilay olona notahinao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao zay nolazainao. Fa tsy zay nolazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Ilay olona narovanao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao zay nolazainao. Fa tsy zay nolazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Zao mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane, tsy mandiso fanatenane. Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anahy. Zay anao zay zay anao zay. Jesosy mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane, tsy mandiso fanatenane. Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anahy. Zay anao zay zay anao zay. Ilay olona nokasinao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao zay nolazainao. Fa tsy zay nolazainy olona tsy amkero anao sy zao hoe fizay lazay ny teninao. Zay anao zay zay anao zay. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc mbola rahatsika mamerina le référence iry izay. Kasintsaka indrindra dia ohafirantsika ny référence iry izay a. Ndao avadikontsika vavaka le izy. Afa-tsy vavaka izay hira izay. Izay ataonao na andohalika ianao na nangatahana ianao na hira moramora amponao ianao a. Dia andao tena hoe izay lazainy teninao ihany Jesosy. Tsy zay nolazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Tsarakely
izay lazainy teninao izay ao. Jesosy tsy lazainy olona, tsy izay tenenin'ny olona ny momba, fa izay lazainy teninao ny marina indrindra. Ninona Jesosy tenenin'olona tamin'ny fianaka talohany androany dia tsy ambininy izany, fa izay lazainy teninao ny marina Jesosy fa tsy izay fa tsy izay. Jesosy io misaotra anao ny amin'ny fotoan'androany indray, misaotra ny amin'ny teninao hitondra fiainana ho anay indray, misaotra ny amin'ny teninao hanambara indray fa ianao ny tena fiainana, mifanarahana anao sy mifananana anao ny tena fiainana, fa tsy ny fananana anaran'olona na anarana fiangonana. Misaotra Jesosy mankasitraka anao zay, dia atsy ho fiaino ty fotoan'androany ty Tompo, tsy fotoanan'olona ty fa fotoananao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Afaka mipetraka Tompo, miarabantsika rehetra indray tratry ny fotoan'androany ty. Mahafinaritra be fa tena wow, tena hoe fotoanan'ny Tompo ilay izy. Raha ny fanarina sy ny fikasana dia tsy tanteraka ny fotoana tahaka ny androany, fa rehefa programman'ny Tompo, rehefa programman'i Jesosy dia mety tsy izay ilay hoe tsy izay lazain'ny olona, fa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ihany. Raha ny eritreritra fotsiny na ny olona no miteny dia tsy possible tokony hafahana tonga aty, fa rehefa Andriamanitra no miteny dia Andriamanitra mamango ny fon'ny olona, ny sesefinao na patron na iza dia ny anjaranao hoe tonga aty ianao dia tonga aty. Isaorana ny ekipa rehetra, misaotra ihany koa ny amin'ny fandavan-tenany izay tokony tompo ny fotoan'androany, fa dia efa mandamina ny Tompo dia mankasitraka satria manandrà afaka mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany. Tena marina dia izao hoe ny fotoanan'Andriamanitra tsy mba fotoanantsika mihitsy. Ninona zavatra mety miseho araka ny fitarehana toaka tamin'ny intercession tao anatin'ny fitondrana ny fiankofana sy ny fidiarana teo dia verimberina foana ilay hoe Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra no manana ny hevitra hiverana antsika tsirairay avy, fa tsy ny olona mihitsy. Ka ninona zavatra mety lalovanao dia izao no tady hoe programman'Andriamanitra ireny. Aza mba mifatoka mihitsy fa maninona izao no mitsanga, fa izao hoe isaora Andriamanitra ao anatin'ny zavatra mitsanga. Mety misy zavatra manahirana, mampalahelo, mahasosotra, fa raiso positif ilay izy rehefa amin'Andriamanitra ianao, fa aza raisinao negatif ilay izy, satria raha vao mijery ilay point negatif ianao dia kivy eo ianao. Tsy ho tafatsangana anatin'izany satria maninona, izay ny tanjon'ilay Satana, ny animba ny fiadananao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Misy problema mety mitsanga, fa izao hoe Andriamanitra efa manana ny solution anatin'ny zavatra rehetra izany. Dia mifatoha amin'ilay Andriamanitra tompony vahaolana, fa aza mifatoka amin'ilay olana ao anatin'ny zavatra mandalo sy lalovana. Tiapatsaro antsika ahako fa ny tsirairay avy ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy dia samy nandalo an'izany daholo. Matoa-tsika tonga zanak'Andriamanitra dia nandalo an'izany hoe fibebahana izany daholo. Ny olona diso no mibebaka, ny olona diso no nanaiky, no manaiky ny fahadisoany, fa ny olona be orika be, ny olona jerefisaka fa ny orika tsy zaka bataina zany. Danana misy katedral dia batao ny orika raha zakanao, fa tsy zakanao zany iny. Ka ny olona be orgueilleux zany dia tsy manaiky bebaka sana mihitsy. Tsy haiko razonareo ilay izy. Ty zao afaka bataiko satria maivana. Ny orgueil tena mavesatra be io ka ny olona manaiky hiala amin'io
dia tsy maintsy olona manaiky izy a fipepahana aloha voalohany indrindra. Fa ny olona be orgueil reto eny foana izy dia mibotsiny eny na efa tsy zaka ntsony ka dia mbola misesta ihany. Hita zao fa tsy mety ny atao mbola izy ny ihany no mbola za ka ny mahazahanao rehefa tsatra an'le hoe mpatsaretsombo vava zay dia eo anao no raisina fa mahazahanao a lasa mivadika amin'izay le hoe tsy maintsy hifanena amin'ny raha fipepahana ihany. Ka androany a tia ampatsara antsika an'izay zao hoe ny fipepahana marina dia ny fiekena tena fiekentsika ro tsy an'Andriamanitra fa diso a. Na mety olona aza nanaovanao, na mety olona aza nanao tsinotsinonanao, ianao manana n'izay hoe efa afaka tamin'izay mipatabata orika izay foana dia manaiky anatrihan'ny olona na dia nanao tsinotsinonanao aza fa diso mba ahasahoanao ny fony sy ny fanahiny mba hibebaka ihany koa izy. Ny fibebahana dia izao hoe Jesosy no nampiverina an'izany. Eritrereto tsara ny zavatra anankiroa no se passé. Raha itsika tsara ty tantara ity dia haitsika par cœur ilay izy. Nisy fotoana Jesosy no niteny hoe navelany taona 7 fa nitady an'ilay ray izy, le reine dia daviny. Nisy fotoana nanaiky izao Paoly Jesosy ho an'ilay zanak'adala izay tonga saina sy ho an'ilay reine izay nivavaka ho an'ilay zanany lasa adala nivoaka ka nandany ny harenany. Lasa adala satria rehefa nandany lasa adala tany ilay zanany. Rehefa niverina ny sainy dia natsara izy iny dia hody a. Le reine no nivavaka niverina an'ilay zanany. Zany hoe ilaina moa ny intercession. Ilaina ny intercession. Fa misy fotoana ny olona tsy tonga saina raha tsy ianao no mivavaka ho anazy. Ianao no mandoalika ho an'iny olona iny mba hiverena ny sainy mba hody ao an-tranony ray izy. Fa tsy hoe hozonina akory izy na hoe tenenina tsinotsinona akory izy. Andriamanitra raisitsika Jesosy miandry ny fiverenan'ilay olona izay diso. Fa tsy hoe avy alao koa lasa any. Fa Jesosy nitady an'ilay ray izay le ondra ray very. Jesosy niandry ny fiverenany ilay tonga sainy fa diso tamin'ny adalany dia niverina nakao an-tranony ray. Any hoe misy fibebahana tao anatin'ilay izy. Le ray a Jesosy nitady anazy tsy tia no very na dia ray azy. Tsisy tiako very hoy Jesosy na dia ray azy. Iny le ondry ray izay veriny dia tavin'i Jesosy. Fa misy indray ilay iray tonga sainy rehefa nentinao am-bavaka dia niverina nanatana an'i Jesosy nakany an-tranony ray. Androany a tia ampatsara antsika ny titenin'ny Tompo tia hoe oreto fotoana zao. Fotoana zao tena nehoana marina fa zanak'Andriamanitra ianao. Misy antom-pisina. Ny antom-pisinao eto amin'ity tany ity dia ny hanehoana fa zanak'Andriamanitra marina ianao. Za sy ianao. Ao amin'ny Matthieu Matthieu 5 verset 13 jusqu'à verset 17. Ina ilay tenenin Jesosy hanafantarana fa zanak'Andriamanitra isika. Dia izao ny problème. Ny zanak'Andriamanitra amin'izao be dia be manarona. Tsy mitondra ny mahazanak'Andriamanitra anazy. Fa mpanao saritsariny fotsiny. Tsy haiko menatra ve? Sa matahotra ve? Fa maninona raika ny olona izao tontolo izao? Tsy manana an'Andriamanitra, tsy menatra ihany izy, na eny amin'ny arabe ary izy mandeha maninona, maneho ny ataony, mandoalika mivavaka amin'Andriamanitra tsy izy. Tsy haiko nareo raha mahita an'izany. Fa rehefa mandeha anaty aire d'autoroute ianao ohatra, amin'azy migangaina be iny, tsy menatra ry zalahy, velarinao ny tapihany dia eo izy maneho ny ataony eo. Tsy mamenatra azy izany. Fa isika zanak'Andriamanitra
Sa ianao an'izay ve eny amin'ny tonga dia ataontsika hivavaka eto dia mitabataba ny anaran'i Jesosy eo. Fa maninona tsika tsy manana an'izay satria misy fotoana adinonao hoe ianao neka efa nataon'Andriamanitra, efa men'Andriamanitra anao. Ny anahoana an'izay hoe jiro izay. Ianao ilay fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasinao izy ny tonga matsatso, inona indray ny asira azy? Tsy misy hery ny anaovana inaina azy intsony fa ariana ny ivelany ka ho hitsahan'ny olona. Ianao ilay fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary ianao koa ilay olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana. Aza mba ho isan'izany olona izany anie zasy ianao. Mandrehitra jiro ihany ka apetraka ao ambany vata famarana. Ianao ve manana tenin'Andriamanitra? Dia ilay tenin'Andriamanitra any aminao ho anao fotsiny fa tsy mba hampitainao amin'ny hafa, tsy mba zarainao amin'ny hafa. Ny amin'izao fotoana izao androantsika misy fotoana ngeza be anankiray, fotoana tena ngeza be. Fa izany no tena atao hoe témoignage na fijoroana fahasahiana ampahibe maso, fanehoana fa zanak'Andriamanitra marina. Firy ny vita batisa? Majorité antsika vita daholo. Raha nangatana dia vita daholo ny ankaviantsika rehetrarehetra. Fa nandritsiny izay fotoana nanekenao izay fa Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainako. Nanekenao izay fa izy ilay maty ho anao tao ambony fijaliana. Tao anatin'ny fotoana ny lalovanao na mora na sarotra. Indrindra moa izany fa sarotra. Vitanao va ny nijoro fa tsy kivy fa nitsaka foana na mafy aza ny ady lalovana. Fa tsy fantatro fa Jesosy ilay maty ho anao, ilay tompo sy mpamonjy anao no miaraka mandeha aminao ao anatin'izay mety olana tsy maintsy lalovanao. Tena tsapanao ve? Fa Jesosy anie tsy mandao anao. Na hiteny hoe dana amin'izay mandeha fa vita izay no ataoko. Fa izao misy iraka nampanaovan'i Jesosy antsika. Ilay jiro aza mba apetraka any ambany fandriana tsony. Ianao io ilay jiro mandehandeha an'Andriamanitra. Sahia mijoro sy miseho fa zanak'Andriamanitra amin'izay manomboka izao. Asehoy fa ianao dia manana an' Jesosy ao anatinao ka tsy menatra ianao. Ny olona mety mijery toka fa jereo mahazo azy mbola ohatr'izao ihany ny atao asa menatra ireto. Raha isay teny aminareo za. Tamin'ny fotoana nisan'ilay batisa farany teo, nangataka tamin'ny tompo mafy dia mafy mihitsy iakarako aty. Natao daholo izay moyen rehetrarehetra. Nijerena aeroplanina, nijerena train, nijerena tomobile, andeha inona andeha hoany fa tsy te hitondra fiara satria hoe juste pour samedi fotsiny. Hiakatra vendredi soir fa tsy nomeny tompo lalana mihitsy. Tsy nahazo solution. Misy le izy, misy aeroplanina afaka mandeha fa le miverina sahirana be. Dia nangataka tamin'ny tompo hoe izy sitraponao rangahy. Dia izay ny ekeko sisa. Dia izay tsy izay tiako fa izay tianao. Sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Ny tanjoko tao anatin'ilay izy dia izao. Hiakatra aty izy hiresaka amin'izy da miresaka batisa. Fa fotoana hoe occasion anankiray ndao tena hiditra amin'izay tsika. Fa tsy omeny tompo lalana ilay izy. Sabotsy hariva ohatran'izao fa ilay volapolaka tamin'ny 5 iny izay zany mandamina koa manomana ny fotoana any amin'ny tany amin'ny eglizy. Dia nangataka tamin'ny tompo Jesosy.
hainao ataony zavatra rehetra fa dia matoka fa rehefa tsy nalefanao tany dia ianao mba angatahako amanginy foana ireo ankizy ireo. Mbola tsy vitany amin'ny menako teny teto pastery tanjona hoe sainiko manaiky atao batisa. Tiako tenenanareo tsara anatin'izany fa tsy ny fandehanako ty mandresy lahatra olona, tsy ny fandehanako ty na tonga sainy hoe il faut faire la baptême amin'ny sainy eto koa tsy ny fahaizana no mandresy lahatra olona ny anova olona fa ny fijoroana mampiseho fa zanak'Andriamanitra ianao io lampy io no anehoanao amin'ny olona fa zanak'Andriamanitra manana an'ilay mazava ato anatiko fa tsy ilay maizina mitsilopy fa tsy mazava mitsilopolopy. Ny toetra ny zanak'Andriamanitra dia izao hoe mivavaka ho an'ny fanahy anankiray fa tsy manery olona hivavaka fa mitondra olona hiditra amin'ny fandrakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataonao. Tahaka izany nataon'ilay ray tamin'ilay zanak'Adala, tsy inona dia afaka nataony izany manam-bola izy, manana fahefana izy. Raha toy antsika tara hoe andanana nirakolona izy dia dafo ny zanako dia averenao ty fa na ohatrina dia karamaiko anao hitondra izy miverina. Tsy izay nataon'ilay rainy fa koa tsara ampiabolinareo fa ny vavaka ny rainy dia niandry isakariva mijery an'ilay fiverenan'ilay zanany ozy izy hoe rovino indray ianao va hiverina. Misy olona nene mianjo ny vavaka ao aza mianjo pastera zany, aza mitady anadasana bavy zany, ianao mihitsy ny tiany Jesosy hivavaka ho an'izay fanahy zay, hiverenan'izay fanahy zay hiditra ao avaravara ao amin'ny fandrakan'Andriamanitra. Aza mba fa maninona ary izy tsy efa maninona izy matoy izy tsy miova, ny vavaka ao zany mbola tsy miakatra tsara. Ahoana fiakarana tsara? Ianao mino fa vitan'Andriamanitra manova ny fiainany hiditra amin'ny fandrakan'Andriamanitra. Ohatran'ny teneko anareo zay 600 km ny distance atsika, tsy vita retina ny mainako fa raha nahita ny olona nijery anao hoe zaho manao écouteur mba tsy handelingelina ny hafa fa mitsindraka ohatran'ireny hoe matina fatibolina ireny bariara mbola kely angamba fa mipitika hatramin'ny tetehan-tanako tsena hoe nitsindraka hoe Jesosy dia karaha ny olona mikesika izy pasy dia izay vao niteny tamin'izareo nisy an'izao fa nandiha tena tonga dia niaraka faly daholo ny rehetrarehetra, tena tonga dia niara-paly najanona hatramin'ny installation fa tena hoe nivavaka dia nisaotra an'Andriamanitra hoe izany nivavaka rehefa miasa fa tsy zanaka ty ilainy Jesosy fa izaho mivavaka ho azy. Izaho tsy manala hoe tsy tetika izay fa fanandenody izay ngamba izy tsy dia za rentré tsy fantatro fa Andriamanitra no mikasika. Izaho tsy manery anazy afaka ataoko batisa ao an-trano rerao izy fa tsy izany ny tanjon'Andriamanitra fa mila atao témoignage ny batisa, mila mijoro ianao hoe za dia manaiky eto anaty amin'ny fiangonana fa hiditra amin'izany hoe fahafatesan'ny ara-nofo izany fa hiditra amin'ilay fiainam-baovao amin'izay. Ka ny batisa reto raha nisy tamintsika natao batisa tao anatina fanerena tsy fahotana ny mamerina an'izany, tsy mahotana ny mamerina an'izany. Afaka tsara ianao raha zao vao tena resy lahatra ianao fa tena hoe hiditra amin'izany batisa tena hoe fibebahana marina anadinoana ny toetra taloha rehetra satria mahatonga ilay lampy tsy mirehatra ane fa mitsilopopy dia zao hoe mbola misy toetra ny nofo ao, mbola tafadranonao. Raha jerevantsika tsara ny teony dia zao hoe ozy Jesosy aoka ozy izy ao verset 16 azafady ozy izy Jesosy aoka zavy amason'ny olona toy izany no fahazavanareo amin'ny teny frantsay izy que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amin'ny teny gasy dia zao hoe
mba hitan'ny asa soa ataonareo. Inona ilay asa soa ataontsika? C'est quoi cette bonne œuvre? C'est prier. Prier pour les autres. Mba azahoany koa zany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Mba hitany koa zany hoe fiaina vaovao amin'i Jesosy zany. Be dia be ny reto olona makany am-piangonana fa ny fiainana tsisy miova mihitsy. Tsy haiko nareo raha mahatsapa an'izany. Be dia be ny olona miteny tous les dimanches nous on va à l'église. Mais c'est quoi la vérité de l'église? C'est quoi d'aller le dimanche à l'église mais ta vie n'est pas changée? Tu viens tous les samedis ici mais rien ne change. Ta façon de regarder les autres, c'est encore mondain. Ta façon de parler, c'est on dirait que tu es encore enfant du monde. Dia inona zany ilay miova amin'izany? Mba hoe ahitany olona ozy izy ny zava-tsoa ataon'azy. Ahitana ny soa. Mahita soa amin'izany fa ny olona raha mijery tonga dia misy teny gasy zay hoe raha mandalo ianao dia manakato baravarana ny fianakaviana na namana fa tsy matahotra anao dia ino indray rabe ndao hoe andao amin'izay reto, ndao tena iovitra, ndao tena andeha amin'ilay fiainam-baovao amin'izay. Androany ianao rehefa vita fadisa dia adinonao zany dia androany ampahatsiaro fanamasina hoe efa nanao fanekenana ianao e. Efa nanao fanekenana ianao e. Fa hiala tamin'izany fomba ratsy zany e. Efa nanao fanekenana fa tena hiditra amin'ilay fiainam-baovao. Aoka tsy ilay hosiny tota intsony manao amiko izao fa hosiny vaovao. Fotoana tena anekentsika izao andehanao sitrapon'Andriamanitra amin'izay hitondra fanahy maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mamerina amintsika fa misy fanahiny tsy zany ilainy fa ianao. Misy olona any tsy mifatongavana eto ny important fa ianao manatona anazy dia miteny aminazy izany hoe vaovao izany filazany tsara zany. Raha tonga eto moa izy tehaka ho an'i Jesosy, tsy tonga eto moa izy fa voavondronao fanahiny fety be any an-danitra any. Tamin'izay nandeha teo dia amarana. Tamin'izay nandeha teo be dia be mahalala an'izay olona izay ao anatin'ny tontolo ao anaty anao fa tsy tononiko izy. Izany ankizy vavy izany 54 ans izy zao. Nanomboka an'izy 33 ans lesbienne. Firy taona izy tsy tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Lesbienne. Olona avy any Amerika, avy any États-Unis, nitonga nanatona dia niteny taminy hoe misy olona eto izy le fon'Andriamanitra io lesbienne. Tsy mahafantatra ilay olona, tsy fantany fa niteny izy hoe misy olona eto izy. Le ankizy vavy io efa namoy foto amin'ny fiainana, tsy tantsony izay ale, efa saika amin'ny tena, efa hoe tsy tantsony izay ho atao fa olona niran'Andriamanitra. Hitanareo mangatapo amin'ny mivavaka mandeha tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy nahovana azy. Fa misy olona iran'Andriamanitra afaka manova olona. Misy tenin'Andriamanitra efa heninao nanovanao ve izay tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ranavavy io rehefa nandray tsara ny tompo izy nananga tao batisako izy niditra amin'izany fiainam-baovao zany. Tsy mbola tafaresaka moa zay fa ny zokiny no nanambaran'ilay fahita aminay hoe mahafantatra rao vaovao mahafaly. Nananga tao batisa izy
nandray an'i Jesosy izy a miditra amin'ny fiainam-baovao izy amin'izao. Azonareo ve zany? Mivavaka ao, ianao raha vao miteny Jesosy amin'izany dia miditra tonga dia varavarana beton zany. Tsy zavatra miditra aminay izy. Fa mivavaka, manova zavatra. Androany raha misy amintsika resy lahatra dia averina indray hoe tsy terena ny batisa fa fanoloran-tena ny batisa. Tsy resaka fampianarana batisa lava be tsika. Mbola misy mpin'Andriamanitra rehefa avy eo mbola piditra amin'izay. Fa tia merina amintsika farana dia zao hoe raha mbola misy amintsika mbola manana toetra, na mbola manana fisainana, na mbola manana fomba fijery, na mbola manana fomba fanao, mbola mitsilopolopy le fahazavana, tsy ahitan'ny olona an'izay hoe Jesosy ao anatinao izay dia fotoana androany angalanao fanapahan-kevitra hoe manomboka zao za dia hiala amin'izay fa hiditra amin'ilay fiainam-baovao dia hankatoan'ny sitrapon'Andriamanitra, hitondra fanaon'Andriamanitra. Amen. Amen. Loatsika hivavaka. Loatsika hivavaka dia ao anatin'ny vavaka tena hoe Jesosy ataovy tena resy lahatra ao anatinao fa hitondra an'ilay lumière mandehandeha amin'izay manomboka izao. Ho tena ilay sel, ho tena ilay sira, ho tena ho fanasy ny tany. Tena hirehatra ho an'i Jesosy manomboka androany amin'izay. Izany tsy tika hivoaka tonga dia totenenareko metro fa mandeha araka ny fanahy. Manaiky ho tarito ny fanahy masina. Fa misy olona ny milanao, mila nivavaka sandratrao. Dao tsika hivavaka. Manasanao hitsangana dia hivavaka tsika. Manasa antsika koa tonga dia hiomana ao anatin'izao tonga dia tohizatsika amin'ny fotoana amin'ny Sainte-Seine. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy. Fantatsay fa ianao ny asa, ianao ny mamago ny fon'ny tsiray avy tonga Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny mpanomponao izay resy lahatra ny amin'ny fijoroany, ny amin'ny fankatoavany an'izany teninao izany hoe izay mino sy atao batisa. Mino anao izy Jesosy resy lahatra ny aminao izy dia miditra izy anaiky atao batisa. Raha misy eto Jesosy tena resy lahatra ihany koa, tsy mila fiomanana zany, tsy misy zavatra ifampiresahany ela be zany, fa fandresen-dahatra ao anatin'ny tsirairay avy tonga eto Jesosy, niditra amin'izany hoe anaiky atao batisa zany. Misaotra Jesosy Kristy Tompo, misaotra fanahy masina, ianao mamangy ny zanako tsiray avy eto androany. Atrofihany Tompo, mitohy amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Misaotra ny amin'ny famanginao Jesosy, na amin'izay resy lahatra ihany koa, fa hiditra anaiky ho atao batisa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Nao tsika tonga dia hanao offrande dia avoatsika miditra amin'ny Sainte-Seine, dia avoatsika miditra amin'ny fanaovana batisa. Afaka mipetraka tompoka. Alléluia. Tonga dia tohantsika amin'ny offrande dia Sainte-Seine, dia avoatsika miditra amin'ny batisa. Eo am-pizarana ny Sainte-Seine dia miaraka hirantiry ity tsika. Alléluia. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Teneny eo akaikinao hoe fotoana izao hijoroantsika eo am-banga amin'izay. Amen. Fotoana izao ohatra ny teneny Mardoché any Esther hoe c'est pour un temps comme celui-ci. Amen. C'est pour un temps comme celui-ci no endrasan'Andriamanitra antsika hijoro eo am-banga. Izy mpanompony teo hoe miandry antsika eo amin'ny hôtel de la prière Andriamanitra hivavaka ho an'ny fanahy. Alléluia. Eo
fitsarana sainsaina dia iaraka anao antiera anankiray itsika les cieux proclament. Racheté pour Dieu, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Psaume 648. Psaume 648. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe je suis le pain de vie. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Jesosy ny teny izany. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Ty mofo raisitsika ty dia Jesosy ty. Aza raisy andaontsika tsy hijery an'ity tahakany hoe mofo na hoe zavatra boribory kely fotsifotsy. Fa misy teny Jesosy zay hoe mana ohatsy izy izay nohan'ny razana ohatrany anefotra dia rezahoany eto faty any. Satria tsy mbola Jesosy tonga aminao. Fa androany Jesosy tonga eo aminao amin'ny alalan'ny ty mofo ty. Raha tena mino ianao ninninona zavatra rehetra ao anatinao na aretina io na hoe zavatra tena manavitratra be anao ao dia tadio tsara hoe efa vitan'i Jesosy avokoa.
ambona fitaliana izany rehetrarehetra izany. Famantarany ty sisa hoy Jesosy hoe ataovy izao izy izy ahatsiarovanao ahy. Ndao tena samy ahatsiarotsika sy ianao efa nentin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Fa androantsika sisa hitondra an'izany inana n'ity pain de vie ity efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Amen. Raiso ka hoano fa ity ny fiainana ho antsika sy ianao. Rehefa vita zany dia niraison'i Jesosy ny kapoaka dia hoy izy hoe ity hoy izy ny kapoaka ny fisaorana ho mariky ny fanekena vaovao dia mbola teneniny hoe ataovy izao fahatsiarovana. Ty kapoaka ty dia tadio tsara ry havana fa raha nalatsaka Jesosy ho fanadiovana antsika. Fahatsiarovana ty ny zavatra efa vitan'i Jesosy ho antsika rehetra rehetra. Efa vitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Fa misy fotoantsika mbola tsika indray mandoto ilay tempolin'Andriamanitra izay tenen'i Jesosy hoe tempolo amin'ny fanahy masina izaho sy ianao. Ny amin'ny fomba fisainantsika, ny amin'ny fomba fijerintsika, ny amin'ny fomba fitenitsika, isika ihany no mandoto ilay tempolin'Andriamanitra. Androany Jesosy miantso antsika rehetra reto. Miantso antsika sy ianao, miantso anahy sy ianao androany. Tena hiverina amin'ny Jesosy marina. Manaiky fa tena tsy hampiditra zavatra maloto intsony atao anatin'ny tenantsika ato. Ao anaty hivoaka zavatra maloto intsony eny am-bavantsika, eny amin'ny fijerintsika, eo amin'ny fitondran-tenantsika manomboka androany amin'izay. Fa tena efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga olom-baovao. Izaho sy ianao. Andao tena tsy mba hisotsotso foana an'ity fa tena fandraisan-dahatra ho antsika ilay izy hoe alako ny zavatra taloha. Fa tena tonga olom-baovao manomboka izao amin'izay. Raiso ka sotroy fa mariky ny fanekena vaovao izany. Misaotra Jesosy mankasitraka indrindra. Misaotra fa tsaroanay andray androany ny zavatra vitanao tamiko sy tamin'ireto rahalahy sy anavavy rehetrarehetra. Miara-manaiky izay androany Jesosy. Misaotra koa izay androany Jesosy fa ianao no matoy izao anay, ny fahasoavanao no matoy izao anay. Mankasitraka indrindra Jesosy. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny fanatitra izay nataony tsirairay avy androany. Anaovana ny asanao zany Jesosy. Ampanotsona ny fandrakanao zany Jesosy. Ka ny izay tompony nanome, na ny tsy afaka nanome androany dia ianao ny tompo hitainy tsiray avy mandrakariva. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Paster Tandrona. Ay, Paster Iza no. Ay, Paster Daniel. Aza miady moa raha lafa ty micro e. Misy micro be dia be raha ohatra ka hifalaka raha safaka samy. Ay, Paster Tandrona hoany. Enare, ndao tsika mbola samy mitondra mbavaka ny amin'ny fotoana mibadisa rehefa avy eo ihany koa. Samy ahatsiarotsika hoe Andriamanitra mbola afaka miasa mamandra izay mbola fo tena Andriamanitra ho kasihana mbola hitsy amin'izany mibadisa zany. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur encore une fois? Amen.
Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une fête aujourd'hui. Manino mutu chawe. Hein? Il n'y a pas de raison pour être aigri aujourd'hui. Amen. C'est la fête aujourd'hui. Il y a un déménagement. Amen. Quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est quelque chose qui s'est déjà passé dans l'esprit, mais qui va être concrétisé aujourd'hui, qu'on va voir de manière réelle. Amen. Amen. Alléluia. J'invite juste Nias déjà à témoigner, s'il te plaît. Tu peux venir ici devant pour témoigner devant. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle va témoigner et nous partager qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Dia nefa nisy fotoana zany za déçu be tamin'olona, tena sesisesy le izy. Dia za tamin'izay tena hoe Jesosy aleo be za fa za manaraka anao, dia nefa zéro zavatra ataonao anahy. Dia j'ai vraiment dit à Jésus, j'en ai marre fa za tsy hanompo intsony, za tena j'ai vraiment fait la grève pendant 2 ans 3 ans teo. Dia nefa tao anatin'izay période zay plus za manalavitra an Jesosy dia plus Jesosy nefa maneho foana hoe tiako ange ianao hoe. Dia à chaque fois zany za miteny foana hoe vitako rangahy io, vitako zarery io fa za tsy mila olona, za tsy mila an Jesosy zany mihitsiny. Dia nefa rehefa midona, rehefa misy zavatra mahazo dia na dadasinena tsy afaka mirésoudre an'ilay problème fa miverina any amin'ny Jesosy foana. Dia lasa cercle vicieux zany le izy hoe Jesosy nataoko pneu de secours fotsiny tamin'izay période ny fiainako zay, fa rehefa misy zavatra mahazo anahy dia j'essaie de résoudre de mon côté, dia nefa tsy mety mihitsy le izy fa tena hoe verina amin'ny Jesosy foana. Dia nisy fotoana amin'izay tamin'izay nisy toriteny dia nakasika anahy le izy. Dia mivavaka za tamin'izay hoe Jesosy omeo teny ho aza, tena hoe anamafy an'izay kasika azoko izay. Dia hozy izy Jesosy taminahy tamin'izay hoe satria mahalala eo masoko ianao hozy izy be voninahitra sady tiako. Dia tamin'iny moment iny zany tsy haiko le izy hoe inona le antony, fa hozy izy za hoe bon ok tianao zany za. Dia tamin'izay moa zany zay miresaka amin'ny dadasinay foana dia mipartageako amin'ny zareo le izy. Dia neninay moa zany teny hoe misy antony hozy izy zany fa tsy azara sy ny ohatran'izany. Dia nandeha teny ny fotoana dia nanomboka niverina tsikelikely amin'izay za. Dia récemment novembre nisy zavatra nahazo anahy. Dia j'ai vraiment décidé hoe Jesosy tena tsy vitako zarery intsony ity fa niezaka nanao an'izay heriko za. Fa rehefa chaque fois misy zavatra mahazo anahy dia ianao foana mahavita an'ilay izy. Dia tamin'izay amin'izay zany no décidé hoe za Jesosy araka aminao foana amin'izay manomboka androany mandrapa pour l'éternité quoi. Dia tamin'izay Jesosy niteny anao hoe mila concrétiser le izy fa comme pasteur Tans l'a dit la dernière fois, c'est pas juste en disant Jésus je t'aime, mais il faut concrétiser quelque chose et de mila alliance entre anahy et Jesosy. Dia tamin'iny 31 janvier iny zany za no voakasika an'ilay izy hoe ity zany le zavatra tokony ataoko consolider kokoa an'ilay fifandraisako amin'ny Jesosy. C'est bon. Alléluia. Comme vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas un rite, c'est pas une tradition, c'est pas une fumba chrétienne, c'est une obéissance. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Enfin, qu'à toi, Vanelise. Parce que Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il a bien différencié ces deux étapes-là. Croire d'abord et se faire baptiser et tu seras sauvé. Et c'est vraiment important dans cet ordre-là parce que tu ne te fais pas baptiser avant de croire. Voilà pourquoi le baptême d'un bébé, c'est juste une bénédiction pour sa vie, c'est pas valable pour un baptême parce que
il faut croire d'abord avant de se faire baptiser. Et un bébé ne peut pas croire en quelque chose, il n'est pas encore conscient. C'est la foi de ses parents qui font qu'ils veulent bénir leur enfant. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une obéissance de la personne elle-même à la parole de Dieu. C'est-à-dire que Niantz, elle a été touchée par la parole de Dieu. Elle a déjà changé à l'intérieur d'elle. Elle a déjà choisi de s'engager envers Jésus. Et aujourd'hui, avant, c'était comme Pasteur Riz l'a dit, avant peut-être Niantz, elle était une lumière qui était toujours sous le lit. Mais à partir d'aujourd'hui, à travers le baptême, ça sera une lumière sur la montagne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle sera une lumière sur la montagne. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'elle va proclamer, déclarer publiquement que sa vie appartient à Jésus. Amen. C'est ça le baptême. C'est une déclaration publique. C'est le fait de dire à Dieu, Dieu connaît déjà ton cœur, bien sûr. Mais Dieu, il est aussi fier que tu assumes fièrement que tu lui appartiennes. Amen. Et tu dis publiquement devant Dieu, devant les hommes et devant l'enfer que désormais tu es à Jésus. Amen. Tu appartiens à Jésus. C'est-à-dire que l'enfer, le royaume et les hommes sont au courant à partir d'aujourd'hui que tu appartiens à Jésus. C'est-à-dire que dans l'avenir, si l'enfer veut si le diable te proclame des mensonges sur ta vie, tu vas dire que non. Aujourd'hui, le 28 février, j'ai dit publiquement, tu n'étais pas là ce jour-là, Satan, je t'ai dit publiquement que j'appartiens à Jésus. Et que c'est la vérité de Dieu qui est vraie dans ma vie. C'est lui, c'est la zaine, non, Desaya. Pas c'est la zaine Satan. C'est la zaine Satan, mais c'est la zaine Jésus, amen. Et Jésus aussi, si dans l'avenir, tu te fais mentir par le regard des autres, tu es rabaissé par le regard des autres, tu es humilié par le regard des autres, tu vas dire et tu vas tenir ferme dans ton identité en disant « Non, moi, j'appartiens à Jésus. » C'est la parole de Jésus qui est vraie dans ma vie. Ce n'est pas la parole des hommes. Et vous voyez, Jésus, quand il t'a dit « Je t'aime », il l'a concrétisé par la croix. Et toi, quand tu dis « Je t'aime » à Jésus, tu le concrétises par le baptême. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ta manière de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage. Je m'engage à suivre Jésus jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Je m'engage. Est-ce que vous voyez que s'il y a quelqu'un qui passe le bac, mais il n'est jamais inscrit sur la liste de ceux qui vont passer le bac, il peut connaître toutes les leçons histo-géo, il peut connaître les mathématiques, la physique, il peut tout connaître. Mais par contre, quand il sera devant la salle d'examen, on va le refuser parce que tu n'es pas inscrit. Et le baptême, c'est l'inscription. Le baptême, c'est ta déclaration publique devant les hommes que tu attestes devant Dieu que ta vie appartient à Jésus. Le baptême, c'est le permis quand tu conduis. Tu peux savoir conduire sans permis. Tu peux savoir conduire sans permis. Tu peux aller n'importe où sans permis. Mais quand le policier il va voir, il va pas te dire vas-y fais un petit tour là pour voir si tu sais conduire. Il va pas dire ça, mais il est où ton permis? Le permis, c'est la certification concrète qui atteste que tu es publiquement et devant la loi, devant Dieu, tu sais conduire. Et le baptême, c'est ce passage concret. Amen. Le baptême, c'est ce passage concret. Je partage juste ça avant
jusqu'à ce que Niantz elle arrive, hein, parce qu'elle est en train de se préparer. Et tout simplement, c'est important. C'est important parce que c'est ta déclaration de foi devant Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quelqu'un s'est engagé. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi aujourd'hui qui hésite encore. Pour toi aujourd'hui qui se demande mais est-ce que c'est vraiment obligatoire? Et si je ne le faisais pas? Il y a une personne dans la Bible qui a été sauvée sans être baptisée. C'était le brigand qui était à la droite de Jésus. Parce qu'il était cloué à la croix. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es cloué à la croix? Est-ce qu'aujourd'hui tu es cloué à la croix? Aujourd'hui tu as le choix. Et le Saint-Esprit peut te toucher aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit te touche aujourd'hui. Et comme lui, il n'a pas hésité une seule seconde à concrétiser son amour pour toi. Aujourd'hui, c'est aussi ton tour de concrétiser cet amour pour lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être dans la perfection, d'être pur pour aller dans les eaux du baptême. Tu as juste besoin d'un cœur disposé. Tu as juste besoin d'un cœur disposé. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'un cœur disposé. D'un cœur disposé à suivre Jésus et à s'engager envers Jésus. On va aller derrière. Pour ceux qui veulent assister à cette déclaration publique, on va se lever, on va tous prier ensemble. Alléluia. J'ai quand même besoin d'un pianiste, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais qu'on soit tous dans un esprit de prière, c'est-à-dire que on n'est pas là pour une démonstration ou un spectacle. On n'est pas là on est là pour une fête, bien sûr, parce que il y a un passage des ténèbres à la lumière quand même. C'est fou ça. Hein? Des ténèbres à la lumière, c'est un changement d'état, c'est un changement d'endroit. Et aujourd'hui, Niantz va dire publiquement que ce n'est plus elle, sa reine. Ce n'est plus ses habitudes, son roi. Ce n'est plus la jalousie, son roi. Ce n'est plus le manque de pardon, son roi. Ce n'est plus les blessures, son roi. Mais aujourd'hui, elle va dire publiquement que le roi qui règne dans sa vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le roi qui règne dans sa vie s'appelle Jésus. Il n'y a plus d'autres noms. Tous les autres noms s'effacent. Tous les autres noms s'effacent aujourd'hui dans sa vie. Et elle va dire publiquement que sa vie appartient à une seule personne. Et elle s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut juste élever nos prières à Dieu? Élevons juste nos prières à Dieu. Ferme tes yeux et élevons juste nos prières à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te touche. Si tu es convaincu aujourd'hui, il y a Pasteur Park qui est là. Il y a Pasteur Park qui est à droite. Tu peux lui dire, tu peux lui annoncer que toi aussi tu veux te faire baptiser. Toi aussi tu veux passer par les eaux du baptême pour déclarer publiquement devant Dieu, devant les hommes et devant l'enfer que ta vie appartient à Jésus. Alléluia. N'hésite pas à te rapprocher de Pasteur Park. Alléluia. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant même. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Oh. Le Saint-Esprit L'eau n'est pas magique. est là. C'est le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Que tu sois groupe de louanges, musiciens, ambassadeurs, quel que soit ton rôle dans le service, que tu sois juste quelqu'un qui assiste, le Saint-Esprit peut te toucher aujourd'hui et tu peux passer par les eaux du baptême pour déclarer les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, qu'il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, qu'il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. oh, oh, oh. Élève ta voix en prière, élève ta voix en prière, élève ta voix en prière. Saint-Esprit remplit chacun d'entre nous. Saint-Esprit touche les cœurs maintenant. Touche les cœurs maintenant. Tu touches les cœurs maintenant, Saint-Esprit. Remplis chaque personne ici présente. Remplis chaque personne ici présente. Merci pour ta présence. Ta présence change tout, Seigneur. Ta présence transforme tout, Seigneur. Nous nous abandonnons devant toi. Nous nous abandonnons devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Alléluia. Élève-toi, Seigneur Jésus. Élève-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. 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 Que ta volonté soit faite aujourd'hui. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce lieu. Que ton règne vienne en ce lieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Il n'y a plus que ce nom dans notre bouche à partir de maintenant. Alléluia.
l'heure et comme la parole l'a dit tout à l'heure. Avant, Nian, c'était peut-être une lumière qui était sous le lit. Mais à partir d'aujourd'hui, elle déclare publiquement qu'elle est une lumière sur la montagne. Peut-être qu'avant, il était le sel qui était toujours dans la boîte. Mais à partir d'aujourd'hui, elle sera le sel qui va donner de la saveur à son entourage. Parce qu'elle est le témoin de Jésus-Christ. Partout où elle va, elle est le témoin de Jésus-Christ. Juste pour information, pour ceux qui sont décidés aujourd'hui, il y a des vêtements déjà qui sont préparés pour vous. Qui sont préparés pour vous et que vous pouvez mettre pour entrer dans l'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de gloire. C'est un jour où le Dieu qui a agi dans l'invisible dans la vie de Nian, aujourd'hui, elle va le déclarer de manière visible que Dieu a agi dans sa vie. Et elle en est fière. Elle assume son appartenance. Elle assume le royaume où elle se trouve. Que le royaume où elle se trouve, ce n'est plus le royaume de la haine, mais c'est le royaume de l'amour. Le royaume où elle se trouve, ce n'est plus le royaume des blessures, mais le royaume de la guérison. Le royaume où elle se trouve, ce n'est plus le royaume de la destruction, mais le royaume de la restauration. Le royaume où elle se trouve, ce n'est plus le royaume de la perdition, c'est le royaume du salut. Là où règne le Dieu éternel, qui est mort pour elle à la croix. Elle est choisie par Dieu. Elle est rachetée par Dieu. Elle n'a pas été rachetée par de l'or ou de l'argent périssable. Elle est rachetée par une valeur éternelle. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ l'a racheté. Et rien, les personnes, n'a plus aucun droit sur sa vie. Parce qu'elle a été rachetée. Elle est le propriétaire de quelqu'un. Ce terrain est déjà pris. Ce terrain est le propriétaire de quelqu'un. Le diable n'a plus aucun droit sur le terrain de sa vie. Sur le terrain de son corps, de son âme, de son esprit. Parce qu'elle a été rachetée. Les hommes n'ont plus aucun droit sur sa vie. Parce qu'elle a été rachetée. Seule la vie de Dieu a le droit de toucher à sa vie. Seule la parole de Dieu a le droit de toucher à sa vie parce qu'elle a été rachetée. Tous les autres sont des voleurs qui ne sont là que pour détruire et pour anéantir. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, dans tous les domaines de la vie de Nian, esprit, âme et corps, on va voir concrètement que Jésus, Dieu, est avec elle. La présence de Dieu est avec elle. Et elle passe de la mort à la vie. Elle s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Et peu importe la forme de mort qui était dans son cœur, les blessures, les déceptions, le sentiment de rejet, aujourd'hui Dieu l'accueille dans sa maison. Elle est la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Elle est la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Que Dieu touche ton cœur maintenant même. Que Dieu touche ton cœur maintenant même. Seigneur, dis-lui, Seigneur, me voici. Lâche prise devant Dieu. Lâche prise devant Dieu. Seigneur, me voici. Fais ta volonté.
est ta volonté. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum. Tu es digne de louange. Loue ton Dieu aujourd'hui, loue Jésus. Tu es digne de louange. Que ça émane de ton cœur, de tout ton cœur. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Amen, amen, amen. Je vais parler en malgache parce que c'est ce qu'on sait. C'est comme ça qu'elle est à l'aise. Nyansa, tena min veno, famat te minhas vidas ali no nome de Jesus. Tena min venyansa, fa tsangana tamatya, o anao Jesus. Tsara sika fa minony izy dia tena vonina ve ny antsa manomboka androany tena izy engagé amin'ny Jesosy anaraka anazy ambara-piala ny fofona ny antsa hatrany an-danitra. Pour l'éternité, toi seul es digne, Jésus. Tsisy naniry ny antsa Batista. Tsisy naniry. Tena fandresen-dahatra ilay izy ao anaty. Amen. Afaka mandrosantsika. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Atsika mbola hivavaka satria hijery-poto atsika efa hivavaka ao anatin'izao ihany koa. Sur la base de ta déclaration de foi, tamin'ny alalan'ny fanekenao ampinoana an Jesosy Kristy zany rahantsika naheno teo ny antsa miaro tsoa rakotinarivo
Niantsa miaron-tsorako Antananarivo. Za manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Ndombola atoizatsika foana mivavaka, misandratsika mivavaka. Soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Alléluia. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Totsika hisotra n'Andriamanitra fotsiny amin'ny zavatra rehetra. Ndao hisotra an'i Jesosy. Ndao hisotra an'i Jesosy fa fifaliana lehibe any an-danitra hozy izy. C'est une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Est-ce qu'on peut juste tangatika ny tanatsika dia ndao hisotra an'i Jesosy, ndao hisotra an'i Jesosy, hisotra an'i Jesosy. Merci Jésus pour toute chose. Merci Jésus pour toute chose. Alléluia. Merci Jésus pour toute chose. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia. 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 À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Alléluia, alléluia.
Dis à celui qui est à côté de toi, Ulmbo fide noi. Tu es choisi, amen. Tu es choisi de te l'inquiser Ulmbo vide, non? Tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus esclave du péché, tu as été racheté. Amen. Alléluia. Vous savez, un esclave à l'époque, pour l'affranchir, il fallait l'acheter pour qu'il soit libre. Et toi, avant, tu étais esclave de péché. Toi, avant, tu étais esclave de ta vie. Toi, avant, tu étais esclave de tes pulsions, de tes désirs. Tu étais esclave de la peur. Mais Jésus t'a racheté. Il ne t'a pas racheté par 100 milliards de dollars. Il t'a racheté bien plus que ça. Il t'a racheté par son sang. Son sang qui est versé à la croix. Tu regardes la croix et tu vois son sang. Et tu reconnais que il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui a subi à ta place. Et tu ressuscites avec lui. Alléluia. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras, à jamais tu seras. Tout est passager, il n'y a que toi, il n'y a que toi. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. À jamais, oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Dis-le encore de tout ton cœur, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint,
tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, on va se lever, alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. À jamais tu es saint. Dotikara kitsangana, itene tout ton peuple crie alléluia. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, oh, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! 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 Ça c'est un cri de victoire comparé à Marc. Moi je veux un cri de victoire du royaume des cieux. Alléluia! J'invite Néant à avancer. Est-ce qu'on peut l'encourager s'il vous plaît? Encourageons-le, encourageons-la. Merci. Alléluia! Alléluia! Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vous présente quelqu'un qui a eu son acte de naissance aujourd'hui. Alléluia. Une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec ce qui a été avant. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un est né dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et les certificats? Ça va? Ah, il y a le certificat qui est là. Ah, après? Ok. On va juste étendre nos mains. On va étendre nos mains vers Niantz pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle saison qui commence dans sa vie. On va étendre nos mains vers elle et proclame vraiment toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que tu souhaites dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Vous savez, la suite de la vie de Niantz n'est pas... Il y a des temps qui seront faciles, il y a des temps qui seront un peu plus compliqués, peut-être. C'est le cours de la vie. Mais la différence, c'est que la présence de Dieu est dans sa vie. Amen. La paix de Dieu est dans son cœur. L'amour de Dieu est dans sa vie. Et jamais elle ne sera détruite. Jamais elle ne sera détruite. Parce qu'elle appartient au plus puissant. Elle appartient au nom le plus puissant. Peu importe les aléas de la vie, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et tendons nos mains vers elle et prions pour elle de tout notre cœur. Prions pour elle de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous prions pour Niantz aujourd'hui. Nous prions pour Niantz aujourd'hui que ta bénédiction soit sur elle, que tu puisses la garder, Seigneur, aujourd'hui éternellement. Que tu puisses être présent dans sa vie comme tu étais avec Joseph, tu es aussi avec Niantz, Seigneur. Peu importe, des fois, la vie de Joseph était dans un palais, parfois dans une prison, parfois dans une fosse, parfois dans une maison d'un haut rang. Mais il y a une seule chose qui est constante, Seigneur. Il y a une seule chose qui est constante dans la vie de Joseph, que ce soit en prison, que ce soit au palais, que ce soit en tant que Premier ministre, que ce soit en tant que serviteur. Ta présence n'a jamais quitté Joseph. Et aujourd'hui, nous prions pour la vie de Niantz. À partir d'aujourd'hui et là où elle va, Seigneur, que ta présence soit palpable dans sa vie. Que ta présence soit concrète dans sa vie. Peu importe les attaques de l'ennemi, ça n'a aucun effet sur elle. Peu importe les attaques de l'ennemi, ça ne l'atteindra pas, Seigneur. Mais je proclame et je prie dans le nom de Jésus que ta fidélité est palpable dans sa vie. Et elle est à toi, elle t'appartient. Elle t'aime de tout son cœur. Elle t'aime plus que toute autre chose. Et sois présent, sois présente dans sa vie, Seigneur. Sois présente dans ce qu'elle fait, peu importe. Je ne connais pas sa vie actuelle. Mais je sais que elle est entre tes mains, Seigneur. Je sais qu'elle est entre tes mains, Seigneur Jésus. Je sais qu'elle est entre tes mains, Seigneur Jésus. Je sais que tu prends soin d'elle. Je sais que tu la bénis spirituellement, elle est toujours en communion avec toi. Tu la bénis dans son âme. Tu as guéri les blessures. Tu l'as rassuré. Tu l'as rempli de ton amour. Et nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle, elle est ton enfant. Et elle est à toi. Elle est ton disciple. Et elle t'appartient éternellement. Au nom de Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. On peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer, 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 acclamer? Acclamer, 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 acclamer. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Ça, c'est pas une décoration, hein. C'est pas un diplôme. C'est à chaque fois que Niante voit ce petit cadre, elle se rappelle à qui elle appartient. Amen. Elle se rappelle à qui elle appartient. Si des fois elle doute, si des fois elle hésite, si des fois elle est un peu triste. Et à chaque fois qu'elle regarde à ça, nouvelle vie en Christ. Amen. Alléluia. Elle regarde à Jésus. À chaque fois qu'elle regarde au problème, elle va se rappeler que je dois regarder à Jésus. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie aujourd'hui? Qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. 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 Alléluia. Après, tu vas faire ta photo. On va louer le Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur qui est dans la joie. Alléluia. Amen. Danse, 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 danse. Hey, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Hey, 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 hey. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie, une une joie. joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Attends, vous êtes content ou pas? Vous êtes dans la joie ou pas? Comment hein? Qui est dans la joie aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut sauter? Sauter, 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 sauter. Hey, 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 hey. Better come let's hey, 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 hey.
danse, on 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 danse. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Si tu es sauvé, dis Jésus. Jésus, Si tu es sauvé, dis Jésus. Jésus, Si tu es libéré, dis Jésus. Jésus, Si tu es libéré, dis Jésus. Jésus, Si tu es délivré, dis Jésus. Jésus, Si tu es délivré, dis Jésus. Jésus, Si tu es délivré, dis Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen, amen. Pasteur Rich. Ketipetikotsiny aloha. Mbola misy vaovao mahafaly ndray e. Alléluia. Merci Jésus. Alohan'ny andraisana tsodrano amin'ny faran'ny volana efa misy inscrit sady indray hanao batisa andao tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Ny batisa hanao mariage ho an'i Jesosy dia izay tianao anaovana anazy na aty na aiza. Ny faniriany zany hivoaka daholo tsika hijery toerana eny amoron-drano. Izay ny etaentany. Dia amin'ny faran'ny volana marsa, raha ohatra ka mbola misy resy lahatra nareo dia manatona amin'ireo pasteur, misy pasteur maromaro tsika dia sorato ny anarana fa zay zany ny etaentany Stéphie. Alors izy hitsangana avy Stéphie hoentsika mbavaka ny amin'ny fotoanany amin'ny Stéphie amin'ny fin mars sy izay olona mbola resy lahatra koa tereny fanahy masina dia manao maillot de bain daholo tsika amin'izay. Non sangisangy zany fa efa misy rano ve? Efa misy rano. Alléluia. Alléluia. Izy dia ho tenena aminareo ihany programme dia ndao tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy ho an'i Stéphie. Mety zay Stéphie? Ok. Hiteny kely ianao samy miandry an'izay fotoana izay? C'est bon, ok. Zay ohatra tompoko ao pasteur Rita. Alléluia. 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 Mahazo an'ilay vato kosa. Tena vaovao zany ka vaovao. Zany ny vaovao mila indonisan'ny andro fa tsy vaovao guerre, tsy problème ary rotaka, tsy kivy ary aretina na tsy aretina roa. Inondation tsy inondation ary ny vaovao mila enona dia ny vaovao mahasoa ny fanahintsika. Zany mba menona ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Androany dia hitsangana ianao dia teneno hoe teneno eo mitsangana dia teneno izy hitanao eny hoe manomboka amin'ny herinandro ity
dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy manaraka anao. Mandeha any tsika ny be da be mitsangana dia tenena izy hoe manomboka an'izany ianao ary ny antitra fahasoavan'i Jesosy Kristy manaraka anao. Makady ataova ohatr'izany daholo. Alema alleluia. Izay ampakitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka androany lundi sy ny mardi sy ny mercredi sy ny jeudi sy ny vendredi samedi sy ny dimanche anao dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy maty izao anao. Amen. Amen. Volana vaovao momba ny fanontsoanan'Andriamanitra miaraka aminao. Aza manahy zany fa Andriamanitra nefa miteny indro momba anao mandrakariva mandra-pahatongany fahataperan'inona ozy izy zao tontolo zao dia zao hoe teneny ilay problemanao manomboka izao ninona zavatra tsapanao à intérieurement dia teneny hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy maty izao aho. Amen. Ka aza mijerele fa maninona ary zao mbola ohatr'izao foana. Non, manomboka androany dia baikoa io satria fanahy ao ambadika rehetrarehetra io. Fanahy no mahatonga anao miady saina, fanahy no mahatonga anao mitanondrika, fanahy no mahatonga anao kivy lava ohatran'io. Fa rehefa ifanahy io baikonao amin'ny anaran'i Jesosy, fahasoavan'i Jesosy Kristy manaraka anahy miala io. Tena miteny aminareo zany fa fahavolombelona iainana zany, fa tsy zany resatrika efa manaraka. Fa raha hijoro an'izany dia mbola lava indray ny fotoana fa misy fanahy ozy ny tompo hoe misy fanahy roa eto ambonin'ny tany. Ny fanahy iray fanahy inona? Misy fanahy roa izy Jesosy ka izy roa dia mifanohitra. Ka izy amin'ireo no tianao hiainana. Dia izay tianao hiainana tononona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fiainanao manomboka izao amin'izay. Fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo. Amen. Vaovao kely anankiray mbola tsy mirava zany tsika fa